maraim-baovao fiomboanam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fananareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala nahatratra izao maraim-baovao ny amin'ny ALAROBIA izao indray. Isaotra sy iderin'Andriamanitra isika homany eo am-pelatananareo ny salamo. Salamo 700. Salamo 700 ny andininy voalohany ka hatratra amin'ny fahavalo. Salamo 700 ny andininy voalohany ka hatratra amin'ny fahavalo. Aoka hitsangana ianareo ry havana malala. Rehefa hitsy zany iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Miderany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka anao an'izany ny avotan'i Jehovah, dia izay navota no afaka tamin'ny tanany fahavalo, sy nangony avy tamin'ny tany maro, dia avy tany antsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy tany an-dranomasina. Nyrenireny tany anefitra ireny, ka nanavatrava ny tany foana, ary tsy nahita tanàna honenana, noana sy nangitahita izy, sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raoly, ka novonjeny tamin'ny fahatereny, dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy, mba hankanesana any amin'izay tanàna honenana. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Amen. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza ny anaranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masolo. Noho ny famonjena zay nataonao teto amin'izao tontolo izao. Ary izany dia manambara aminay fa Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa ianao. Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, ny hery sy fahefana dia eo an-tananao, hoentinao anatanterahana ny asa zay mpamonjena sy tanterahanao aminay. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindram-ponao, ka izany no mahavelo-pisaorana ao anatin'ny fonay, manandratra hira fiderana, hira fankalazana ny anaranao masina noho ny asa lehibe zay nataonao. Andriamanitro, indreto ny vahoakanao zay efa novonjenao, zay efa notantaninao, novombinao, nanehoanao ny fahalehibiazanao, ka manondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay, maneho fanajana, maneho fa Andriamanitra lehibe ianao amin'ny fanapahanao, amin'ny herinao, manoloana izany fahalehibiazanao izany, manoloana izany hery, manoloana ny fahefana, manoloana ny asa zay nataonao Andriamanitra, dia tsy mahay mankasitraka, tsy mahay misaotra anao izahay, tsy mahay mankalaza ny anaranao izahay noho ny asa zay nataonao. Fa ny nataonay dia ny mimolomolona, manometsiny, tsy matoky anao Andriamanitra izahay, ary tsy manana fifandraisana aminao. Andriamanitra, mifona aminao izahay, mamela ny elokay mamindrafo aminay, ary mino sy matoky izay fa Andriamanitra mamindrafo sy miantra ianao, ary monenina ny fonao, mahita anay, lona ao anatin'ny faharatsiana, ary honena koa ny fonao, mahita anay, miaiky ny tsy fantanteranay, ka mamindra fo aminay, mandrakariva ianao. Raisinay amin'ny finoana ary Andriamanitra, ny famelan-keloka zay omenao anay. Ankehitriny raha hovakiana ny Soratra Masina ho toriana, ny fanainao masina efa mialohalana mandrakariva, ary anokatra ny fony reto vahoakanao zay mangetaheta ny teninao, ka mitenena Jehovah araka ny fombanao fa efa voninkiaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny Mofonaina zay voalahatra ho antsika anio ry havana malala dia eo amin'ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12.
Epistily ho an'ny Korintiana voalohany toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hita ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho an'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana fihinanam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisorom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra, fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika, mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny laniriny, ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo, tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe: ny olona mipetraka hihinana sy sotro dia nitsangana ilalao. Ary aoka tsy jangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka ny 3:2 alina naringana indray andro. Ary aoka tsy haka-fanahy ny tompo isika tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy, ka maty ny menarana ireny. Ary aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nandroa azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana atsika izay niara ny farany izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa nijoro tsara, dia aoka izy hitandrina fandraho lavo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amin'ny fanainareo any ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity Soratra Masina ity ry havana malala dia efa notoriana tamintsika tamin'ny alahady teo, ary miverina amintsika indray izany Mofonaina izany hanovozantsika fiainam-panahy avy amin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Apôstôly Paoly no manoratra zao taratasy zao ho an'ireo kristianina tao a Korinto, mananatra ireo kristianina i Paoly apôstôly mba hijoro tsara, hiala amin'ny endrika fanompotrampy rehetra izay nataon'ireo razan'ny Israely. Ary ny tantaran'ny zanak'Israely tany anefitra no entin'ny Paoly mitondra izany fananarana izany. Nandritry ny 40 taona no nandehanany zanak'Israely, nivezivezeny zanak'Israely tany anefitra, noho ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra nahatonga an'izany 40 taona nivezivezy tany anefitra izany. Ny efitra dia toerana sarotra iainana, haintany, tsy misy zava-maniry na voankazo azo hohanina, toerana tsy misy rano. Raha ny fomba fijery maha-olombelona no ijerena an'izany hoe tany efitra izany, dia toerana endrika fahafatesana izany, toerana endrika fahafatesana izany, toerana efitra izany. Ka izany indrindra no mahatonga n'ireo zanak'Israely nanome tsiny ny monomonina tamin'ny Mosesy ka niteny hoe: moa tsy misy fasana va tany Egypta, no entinao faty aty anefitra izahay. Izany hoe raha ny fomba fisaina maha-olombelona zany ny atao hoe tany efitra, olona makany amin'ny tany efitra mitoetra elany, dia olona manomana ny toerana ilevenana. Izany no fomba fijery maha-olombelona amin'izany tany efitra zay, satria tany karakaina, tany tsy misy hanina, tany tsisy mpivarotra, tany tsisy olona azo ifaneraserana. Nefa ny tany efitra ihany koa dia tany toerana nataon'Andriamanitra hitondrana ny olona izahan'Andriamanitra ny toetra ny olony, mba hahatonga ny olona hatoky an'Andriamanitra, mba hahatonga ny olona hiantehatra amin'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ry havana malala na tamin'ny testamenta taloha na tamin'ny testamenta vaovao dia matetika hoentin'Andriamanitra amin'ny tany efitra izy. Mosesy noentin'Andriamanitra makany amin'ny tany efitra izy. Zay izy vao afaka nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny fanadivozana, nitondra ny zanak'Israely ho any anefitra. I Jaona mpanao batisa izay mpialoha lalana an' Jesosy Kristy tany anefitra izy,
avy eo tany ny antsoin'Andriamanitra azy nanatateraka ny asa tamin'ny batisa ny fibebahana. Jesosy Kristy rehefa nanomboka ny asany dia 7 andro sy 7 alina ary ny fahadianana tany anefitra izy. Izany hoe ny tany efitra zany raha amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra dia tsy toerana atao fahadisom-panantenana fa toerana atao hanovozana hery amin'Andriamanitra, toerana atao hifandraisana amin'Andriamanitra. Ary izao soratra masina izao ry havana malala dia mampianatra atsika eo amin'ny 2:12 koa izay manao izay ho azy efa nijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lavo amin'ny endrika fanompo-tsampy ireo zanak'Israely ireo, ka mampianatra sy mananatra ireo kristianina tao Korinto Paoly, ary mampianatra atsika ihany koa Andriamanitra mba hijoro tsara. Inona ny tokony ataon'ny kristianina mba hahajoro tsara amin'izany finoana maha-kristianina zany? Inona ny tokony atao? Ny atao voalohany ry havana malala raha izao soratra masina zao jerena dia anankiroa no atao mba hatonga anao hijoro tsara amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Anisany amin'izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ny fahatokiana an'Andriamanitra. Fifandraisana sy fahatokiana an'Andriamanitra, io no fanalahidy anankiroa ahatonga ny olona hijoro tsara amin'ny finoana. Rehefa jerentsika ry havana malala ny soratra masina 2 ka hatramin'ny 4 dia milaza amintsika izany ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anireto zanak'Israely reto. Voalaza eo fa mampiasa teny ny Paoly apôstôly teny fiombonana, ary tsy tiako fantarareo rahalahy fa nirazantsika rehetra dia tambany rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinanam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Ary Kristy izany vato lampy izany. Teny ampiasan'ny Paoly dia teny maneho fiombonana izy rehetra miombona ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany dia maneho fifandraisana amin'Andriamanitra. Ry havana malala ny soratra masina dia mampianatra atsika fa isika rehetra na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy Jesosy. Ilay Andriamanitra izy vavahantsika dia Andriamanitra tia fiombonana izy. Andriamanitra mampiavana ny olona izy, ary Andriamanitra mampiavana ny olona amin'Andriamanitra izy, mampifandray ny olona amin'Andriamanitra izy. Ary rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia miteraka ny fifampitokisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy ry havana malala izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Jesosy Kristy no modely, Jesosy Kristy no ataontsika référence fakatahaka amin'izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ny vavaka amin'Andriamanitra tsy tapaka Andriamanitra, naharitra ny vavaka ny fandray tamin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy no fihavanantsika, Jesosy Kristy no nampihavana antsika, Jesosy Kristy no nampifandray ny olona amin'Andriamanitra. Tapaka ny fifandraisana tamin'ny fidira amin'ny fahotana teo amin'ny alalan'ny Adama sy Eva, fa Jesosy Kristy no nanatateraka namiditra zany fihavanana zany, nampifandray ny olona amin'Andriamanitra indray, atonga ny olona atoky an'Andriamanitra, atonga ny olona hisitraka zany fahasoavana nomen'Andriamanitra izany. Ry havana malala isika rehetra dia samy ifanandray izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Izany fahasoavan'Andriamanitra zany dia manambara fiombonam-piainana ao amin'Andriamanitra, fiombonam-piainana ao amin'ny Kristy, firaisana amin'Andriamanitra, firaisana amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny olona raha eo anivon'ny fiarahamonina sarotra amin'ny olona anankiray ny andeha atoky an'in'olona iny raha tsy tsara fifandraisana amin'izy, raha tsy fantany mihitsy aloha ny momba ny olona iny, mila mifanerasera amin'olona iny izy, mamantatra ny maha izy azy, mamantatra ny heriny, mamantatra ny fahalemeny. Zay izy vao matoky mametraka fitokisana amin'izany olona zany. Zany ny fiainantsika eo amin'ivon'ny fiarahamonina. Dia mihoatra lavitra noho izany koa, natahaka izany koa no tokony ataontsika amin'Andriamanitra. Ataontsika ahoana ny toky amin'Andriamanitra?
raha tsy tsika aloha mifandray mifanerasera mamantatra tsara mahatsapa tsara ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny hiriny mila mifandray amin'Andriamanitra isika vao mahatsapa izany hoe Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahatoky Andriamanitra azo itokisana ilay Andriamanitra izay vavahantsika ry havana malala tao amin'izao soratra masina izao isika ifandray amin'Andriamanitra anao zava-dehibe anao lahara-pahamelona zany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra zany fianteherana amin'Andriamanitra zany ary ireto zanak'isy rehetrareto ry havana malala dia tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tantana azy nandritry ny 7 taona tany anefitra manome azy fahasoavana mamelona azy miay azy fa ny valina ataon'ireto zanak'Israely reto tsy misy na dia ny fankasitrahana tsy misy na dia fisaorana tsy fa ino fimolomolomana ny valiny zany fifanomezantsiny ny valiny zany fakana fanahan'i Jehovah Andriamanitra ny valiny zany manao an'Andriamanitra tsy misy tsy miasa eo amin'ny fiainany izany no nasetry ny reto zanak'Israely reto satria tsy mifandray tsy fantany ilay Andriamanitra izay mitondra azy ho anao izay efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra fantaro ary ifandraiso ifanerasera Andriamanitra ahafataranao ny fahalebiazana ahafataranao ny heriny fa olona mifandray amin'Andriamanitra dia manana fitoniana izy manana fiadanana izy izany no ilazain'ny soratra masina manao hoe mifakazara ny tsy toa dia hiadana ianao mila mifandray amin'Andriamanitra isika ary rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika mahatoky an'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto ry havana malala dia olona tsy mba nahatoky an'Andriamanitra ny teny hoe mahatoky dia izao no entina ilazana izany teny zany miankina tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra miantehatra tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra tsy mitady hery na vonjy avy amin'izay Andriamanitra kafa fa manaika amin'izay lalana fitondran'Andriamanitra tsy mivadika amin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto izay akany ohatra anatra ho an'ireo kristianina tao Korinto dia na dia efa nanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahalebiazana aza izy dia mbola nanompo Andriamanitra kafa ihany nitady hery amin'ny Andriamanitra kafa ihany tamin'ny alalan'ny nananganan'izy ireo sampy notopoiny izy ireo ny fimolomolonany izy ireo amin'ny mpanompon'Andriamanitra Mosesy dia endrika tsy fahatokiana an'Andriamanitra izany endrika tsy fahatokiana an'Andriamanitra na ny lalana nitondran'Andriamanitra azy nakany anefitra dia lalana ataon'Andriamanitra hitahian'Andriamanitra azy ireo ahatonga azy ireo iankina amin'Andriamanitra fansetrina valy izy ireo dia fifanomezantsiny mo ho faty va nitondrahanao anay anty anefitra endrika teny tsy fahatokiana an'Andriamanitra izany teny izay nataon'ireto zanak'Israely reto koa mananatra ny kristianina tao Korinto Paoly mba tsy hanaraka tsy hanana zany toetra izay nataon'ireto razan'izy ireo zany fa hatoky an'Andriamanitra amin'ny fitondran'Andriamanitra izao la rehefa malala voalazan'ny soratra masina matoky an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maniky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao oabolana toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9 ny olona matoky an'Andriamanitra ry havana malala dia manao an'Andriamanitra ho tokiny manao an'Andriamanitra ho heriny manao an'Andriamanitra ho apingany eo amin'ny fiainany ka manankina tanteraka izay rehetra ataony na inona eo ambany fitarihiny fanahy masina manaiko tarihin'Andriamanitra amin'ny lalana rehetra izay hitondran'Andriamanitra ny fiainany mampieritreritra anao izao soratra masina izao ara-kehitriny andinika ny tenantsika inona ny tany efitra izay efa nitondran'Andriamanitra anao ilay efitra izay maneho lalatsarotra inona ny tany efitra izay efa nitondran'Andriamanitra anao efa nentin'Andriamanitra tamin'izany lalana fahoriana zany ve ianao efa nentin'Andriamanitra tamin'izany lalana faninjehana zany ve ianao efa nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana tsy fisina ve ianao eo amin'ny fiainanao efa nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana ankalan'olona ve ianao tsy arovy fa ilay Andriamanitra izay vavahantsika dia manatrika atsika amin'ny fotoana rehetra ary mahita ny fahorintsika miantehery amin'ny herin'Andriamanitra fa hanehoan'Andriamanitra ny heriny ny olona mantehatra
amin'ny herin'Andriamanitra. Matetika ry havana malala ny olona rehefa mandalo ao anatin'ny fotoan-tsarotra dia indraindray mihemitra izy, indraindray mihemitra ny hafanampony amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa izany indrindra ny tokony hampirisika ny kristianina hiantehatra amin'ny herin'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny heriny ao anatin'ny lalan-tsarotra. Ny vavaka ataon'ny kristianina ny matetika dia hoe Andriamanitra esory teo ty ola misy eo amiko ty. Hoe sory teo ty olana misy eo amiko ty. Ny vavaka ny kristianina dia vavaka ny olona tsy te hiady hiatrika amin'ny fiainana. Vavaka ny olona tsy te hisahirana. Fa manakina amin'Andriamanitra tsy te hiatrika ilay ady hatrehana. Fa ny vavaka ny tena kristianina sy ny olona matoky an'Andriamanitra sy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia izao: Andriamanitra omeo hery aho ahafahako miatrika sy mihoatra izao olana misy eo amiko izao. Ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsy azontsika foanana izany. Ny fahafatesana na hoentinao am-bavaka tahaka n'inona tsy maintsy ho tonga zany, tsy azonao foanana zany. Olana sy lalana sarotra zany. Fa ny ataontsika dia tsy maintsy miatrika izany lalana sarotra izay hitondran'Andriamanitra zany, ary miantehatra sy mangataka ilay hery amin'Andriamanitra ahafahantsika miatrika sy mihoatra izany. Andriamanitra manome ny fanahy masina, mampahery atsika ahafahantsika mihoatra izany lalan-tsarotra izay tsy maintsy ho sedratsika, izay fizahantsoetra izay tsy maintsy lalovantsika kristianina. Ko mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na amin'ny vatom-po, aoka mba ho tena saha fa momba anao ilay Jesoa. Raha tianao miajoro tsara amin'ny finoana, mifandraisa amin'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra hitoetra petraka ao anatintsika. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity, teny mampahery anay, teny mamelombelona amin'ny fanantenanay ary mananatra anay mba hahatonga anay anao lara-pamena ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Ka rehefa mifandray aminao izahay dia mafantatra ny herinao, mafantatra ny fahalehibiazanao, ka afaka miantehatra sy mahatoky anao izahay, satria azona hiantoka fa ilay Andriamanitra ivavahanay dia vatolampy tsy miova, azo hianteherana. Tompo nampianarinao izahay tamin'ity anio ity. Ny fanahinao masina izay efa nomenao anay no angatahanay. Ampatsiahinay mandrakariva hanaovanay zava-dehibe ny fifandraisana aminao, ary hatonga ny fonay hatoky anao Andriamanitra, ka tsy hatonga anay tsy hanompo Andriamanitra kafa, fa ianao rery ihany no tomponay. Reto ny vahoaka anao nandre izany teny izany hiatrika amin'ny fiainana, samy manana ny hevitra izay tany hevitra izay hitondranao azy, ny tsirairay avy izay lala-sarotra, nefa no ny teny izay norenesin'izy ireo tamin'ity anio ity dia mampahery azy ka tonga azy ireo atoky anao Andriamanitra, ary tsy olona hokamo hiatrika amin'ny fiainana, tsy sahy hiatrika amin'ny fiainana, fa atoky ny fitondranao naiza ary matoky ny herinao, fa ianao dia mamoaka azy ireo mpandresy amin'ny ady rehetra izay atrehan'izy ireo. Mivavaka izahay ho an'ny mpianakavin'ny finoana, na ny manatrika eto na ny tsy manatrika eto, ianao ny tompo no omba sy ampahery azy amin'ny asa rehetra izay ataony, ny asa fivelomana rehetra. Mivavaka izahay ho an'ny fahasalaman'ny tsirairay avy, ny tananao mahery ikasikasika alime azy fahasalamana feno. Apetraka feno ampelantananao tompo ny fiainana ny mpianakavin'ny finoana atao anatin'izao fitandremana izao. Na aiza ny toerana misy azy, na eto amin'ny firenenay na any ampitan-dranomasina, dia ianao tompo mahita satria manatrika amin'ny fotoana rehetra ianao, ary lehibe amin'ny fanetrehanao ianao Andriamanitra. Tompo raina eo, maro ny tiana angatahana fa ianao efa manomana izay tsara ho an'ireto mpanomponao reto, ka teteraho amin'ny tompo izay rehetra soa araka ny sitraponao. Wakambanay ary tompo izany vavaka izany, amin'ny vavaka nampianarinao azy manao, nampianarinao anay manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho masina ny nanaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anasazo anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izy noratsy taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany tompo aminareo anery havana ny Tsodrano masina manao hoe: avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany.
tsy mba havelana angozozany ny tongotrao, tsy ho rendrena ny mpiaro anao. Iny tsy matorina rendrena ny mpiaron'ny Israely, Jehova ny mpiaro anao. Jehova ny fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fananao izy. Jehova iaro anao na mivoaka anao miditra, hatramin'izao ka ao mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.